Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ho amintsika rehetra mandrakariva ny ariavana ny fahasoavan'ny Tompo. Miarahaba antsika amin'ny anaran'ilay ty antsika. Ny Salamo 770 ny 120 ka hatramin'ny 120 no anjarantsika anio toy izay efa hita omaly ihany zany. Alohan'ny amakitsika sy andiniantsika izay fahamarinana tiany Tompo fantatsika amin'izany nefa dia mbola isaotra ny Tompo sika aloha sady angataka raha teo ny fanahy masina mba hanazava amintsika ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Ray masino amin'ny anaran'ilay tianay Jesosy Kristy Tomponay, ilay nomenao anay mba ho zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao ho mpamonjinay no anatonanay ny seza fiandriananao ka isaorana ianao na hatraranay ty andro farany amin'izao taona diavinay zao. Misaotra anao zany amin'izany Tompo. Marobe n'olona tsy tia tany intsony. Eny, na dia tamin'ity andro vao marainy ity aza, maro ny olona tsy atratrakory zao, minitra, ianona ny teninao zao. Efa noho ny famindramponao dia menao tombonandro zay ka misaotra raha eo. Andinika ny teninao ary zay zao hoe, mangataka izahay. Ny fananao masina mihitsy Tompo no aoko hanazava izany teny zany aminay. Ary zay fahamarinana ambaranao aminay anio, dia tondra fanavaozana tanteraka hoe ny fiainanay noho ny famindramponao. Amin'ny anaranao Jesosy malalanay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 770 andininy 1:20 ka hatramin'ny 1:20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Hampahatsiaro ny asan'i Jehovah aho, fa tahatsiaro ny fahagagany nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho, ary hihevitra ny nataonao. Andriamanitro, amin'ny fitoerana masina ny lalanao. Iza no Andriamany dehibe tahaka n'Andriamanitra? Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana, efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena ianao. Navota ny sandrinao ny olonao, dia ny taranaka Jakoba sy Josefa. Ny rano be nahitanao Andriamanitro, ny rano be nahitanao ka torakovitra. Eny, nanonjanonja ny lalina, nandatsaka ranon'orana ny rahona, nikotrokotroka ny lanitra, ny fanaretsaka koa ny zanatsipikanao, ny fikotrokotroky ny kotrokorana dia teo amin'ny tadio. Nahazava zao rehetra zao ny elatra, ny ovitrovitra sy ny orooro ny tany, tany amin'ny ranomasina ny lalanao, ary ny naleanao dia tany amin'ny rano mandrika, ka tsy fantatra ny dia tongotrao. Ny tanany misesy arona no nitondranao ny olonao toy ny onjy. Ray masino, manamasinana ny amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana telo no tsongaintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra vao nivakitsika teo zany. Fahamarinana voalohany dia izao: loha rano kery ho an'izay mandalo FIZAHAN-TOETRA, ny fahatsiarovana
ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Loharanon-kery ho an'izay mandalo fizahan-toetra ny fahatsiarovana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Iasafa eto ry havana dia tena mahatsiaro na foin'Andriamanitra satria efa dinianao maly ny 7:70 ny manomboka amin'ny 7 zao ny hitany eo tao narian'Andriamanitra izy, tao tsy nakasitran'Andriamanitra intsony izy, tao tsy amin'ny rana fo intsony izy, tao adin'Andriamanitra izy, tsy antrany intsony. De hoy azy izy hoe niova ny tany nakavana ny avo indrindra, manjary tao tsy eo intsony Andriamanitra, tao nanadino azy Andriamanitra. De inona ny nataony mba hampaherezany azy? De hoy izy manomboka amin'ny 1:20 novakitsika teo, hampahatsiaro ny asan'i Jehovah aho, hampahatsiaro ny asan'i Jehovah aho, ny fahagagany efa nataony teo aloha, ny nanavotany ny taranaky Jakoba sy Josefa, ny asa nataony tamin'ny fitondran'i ny Israely teny an-dalana ambara-pahatongany tany amin'ny tany Kanana. Tsarony anie zany, zany ho izy ny fanafodiko, zay no ataoko, zay no ataoko. Ary atsiarovantsika any Davida raha nanoratra izy hoe tahaka ny diera mianaana maniry ny rano anony ny fanirian'ny fanahiko anao Andriamanitra, mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko. Salamo 2:20. Naninona ny ranomasoko ny fiahiko andro manalina, fa ny fahavaloko mandatsa hoe aiza zay Andriamanitrao, aiza zay Andriamanitrao. Izy neka niaraka tamin'i Jehovah, inona ny nataony? Izao ny teniny amin'ny 5: nahoana no mitanondrika anao ry fanahiko ka mitoloka ato anatiko, manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho. Nahoana ny mbola idera azy ihany aho? Satria efa hitako ny asa mahagaga zay nataony. Ary moa tsy Davida ihany ve nilaza hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra, aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Inona ary ny lesonao raisitsika am'izany ry havana? Inona ny lesonao raisitsika am'izany? Angamba na de am'izao fifaran'ny taona zao aza, angamba mbola tahaka ilay mpanao salamo ihany ny lalana diavinao hoe ny ranomasiko ny fiahiko andro manalina, fa tao mandatsa ny fahavalo. Aiza zay Andriamanitra eo aiza? Ary indrisy ry havana, moa tsy miaritra izany veny maro amitsika, tao tsy mihainy vavaka atsika ny Tompo, tao tsy mamaly vavaka Jesosy. Firy tao ny vavahantsika hoe raha io araka ny teninao, raha ny olona zay natsony amin'ny anaranao no avy anely tena ka hivavaka, hitady ny tavanao, hiala amin'ny ratsy fanaony, de hiaino any an-danitra ianao amela heloko anasitrana ny taniny. De to misy mandatsa no any hoe aiza zay valim-bavaka reo kiveny malagasy kristianina, ho kiveny foko noho izany sanatria de tsy mamontsina azy any aviavy. Izaho de mbola natenan'i Jehovah ihany, satria efa fantatro ny zavatra nataony teo amin'ny fiainana. Inona ny zavatra efa nilalovanao, naninona ny tsy mbola tampitra ny andronao, fa nahoana ny mbola velo leto ambonin'ny tany ianao, satria mbola vaovao isa-maraina aminao ny famindrapon'Andriamanitra. Ary izany ny mbola isaorana azy. Ry havana, mba hantanio ange ny andro lasa angamby ianao hoe za aloha de narary lava foana eny ka nahoana nefa sitrana ny enao narary ianao fa sitrana fa mirampon'ny Tompo zany. Vo indrisy ny aelany nefa nitarainako taminao nefa tsy noenoinao, mitaraina hoe loza nefa tsy vonjenao ihany. Nahoana no ataonao mahita faharatsiana aho ary mijery fahoriana ianao? Fandravana sy loza no eo anatrehako, misy ady sady miseho mififandirana. Ka noho izany dia ngolo ny lalàna ary tsy mivoaka ny rariny. Nefa ka mitaraina ny Abakoky, mitaraina aho fa tao tsy miaino anao Jehovah tao tsy miaino anao. Zao nefa ny tenin'ny Abakoka any amin'ny 7:10 amin'ny 7. Na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, ka tsy misy voniny voaloboka, na dia mahadisy fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao ambala, ary tsy misy omby ao am-pahitra. Izaho
dia mbola hifaly am Jehovah ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjenahy. Jehovah Tompo no tanjako. Ary manao ny tongotro toy ny any diera vavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny havonako. Na tsy mamontsy nazany avy mandisy fanantenana ny oliva. Mety misy zany. Olona antenainao angamba. Asa varotra nantenainao angamba. Mety nandisy fanantenana anao. Zao ihany zao no nataony Abakoka hoe Jehovah no tanjako. Izaho de mbola hifaly am Jehovah ihany. De hoy olona hoe eny endananareo raha hifaly am Jehovah nareo fa misy olona tsy mandrarahan Jehovah fa tao tsy mamaly vavaka Jehovah. Zao no izy havako. Na de tsy mamontsy nazany avy izaho de mbola natenan Jehovah ihany. Satria efa fantatro ny zavatra nataony teo amin'ny fiainana. Inona zavatra efa nilalovanao, na ninona ny tsy mbola tampitra ny andronao. Fa nahoana ny mbola velona eto ambonin'ny tany ianao satria mbola vaovao isa-maraina aminao ny famindrapon'Andriamanitra. Ary izany ny mbola isaorana azy. Ry havana, mba antanio ange ny andro lasy. Angamby ianao hoe za aloha de narary lava foana eny ka nahoana nefa sitrana ny enao e. Narary ianao fa sitrana famindrapon'ny Tompo zany. Angamba nidiran'ny zavatra manahirana ianao. Izany namoaka anao tamin'izany fahasairanana zany. Mbola ny famindrampon'Andriamanitra ny namoaka anao tamin'izany fahasairanana zany. Ary zany ny tsarovy. Aza misy adinoina ny fitahiany rehetra. Mampalahelo manko ry havana de zao mieritreritra foana ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana isika. Izao anefa ny tsarovy. Raha nisy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao, hitanao ny famindrampon'Andriamanitra namoaka anao tamin'izany, ka aza le zavatra tsy nety hoe tsy nety ny jerena fa le fomba nentin'Andriamanitra namoaka anao tamin'izany fahasairanana izany. Ary raha mbola tsy tafavoaka amin'ilay fahasairanana ianao, de tsarovy. So de tsy Andriamanitra kosa ary no antenainao e. So de hery hafa no enkinanao. So de ny herin'ny sampy sy ny herin'ny sikidy, ny fanandroana, ny herin'ny vola, so de zany no antenainao fa tsy Andriamanitra. Zay manantena an'Andriamanitra. De teny tahaka ampanao Salamo hoe manantena an Jehovah fa mbola iaina azy ihany aho. Loha rano kero an'izay mandalo FIZAHAN-TOETRA ny fahatsiarovana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Eny. Na de nanasitranan'Andriamanitra anao aza tamin'ny aretina lehibe izay efa niatra taminao. Aza lay aretina ny jerena fa lay fomba nentin'Andriamanitra nanasitrana anao satria mbola eo aminao ny famindram-pony. Fahamarena faharoa zay tiako avoitra de ny hoe miorooro eo anatrehan'i Jehovah ny zava-boary rehetra. Miorooro eo anatrehan'i Jehovah ny zava-boary rehetra. Zao manko ny voalaza zao. Ny ranobe torakovitra, ny lalina manonjanonja, ny rahona mandatsaka orana, ny kotrokotroka ny lanitra, mifanaretsaka ny tselatra. Zanatsipikan'i Jehovah ireno hoy mpanao Salamo. Nahazavany tany ny tselatra, ny orooro ny tany, ny diavinao ny ranomasina nefa tsy hita ny dia tongotrao. Manaiky an' Jehovah daholo manko ny zava-boary rehetra. Manaiky an' Jehovah ny zava-boary rehetra. Eto sika dia mahatsiaro ny zava-nisy rehefa tonga nofo lay teny tonga nofo dia Jesosy Kristy Tompo zany. Ao Marka 4 manomboka amin'ny 5:30 dia ahitatsika tantara anankiray. Andesika eo ny ampitan-dranomasina eo Jesosy tamin'ny mpianatra. Eny ary de ndao ary. Eo ampovoan-dranomasina nefa samboaravoara ny ranomasina. Nanao zay azony nataony mpianatra. Nampiasa ny teknika rehetra amin'ny mahampanarato azy. Saingy tsy afa-nanoatra farany niazakazaka tany amin'ilay teny tonga nofo. Tany amin'ilay Andriamanitra tonga nofo dia Jesosy Kristy Tompo. Tompoko vonjeo fa maty zahay. De nitsangana ny Tompo. Mangina mitsahara. Ha? Fa nga manana sofina hihaino an' Jesosy ny tafio-drivotra. Nga manana sofina hihaino azy ny ranomasina. Eny Tompoko. Afaka mibaiky ny ranomasina sy zao rehetra zao ny Tompo. Ary zany maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Zany maha-Kristy. Tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Nilaza hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Manaiky an' Jesosy avokoa ny zava-boary rehetra. Ary hainy atao
ny mampiasa ny zavaboary rehetra hanavitra anao raha miantso azy tahaka ny mpianatra anao hoe tompo vonjeo fa maty zahay. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: moa mba mihaino ny baikon' Jesosy ve ny sofiko? Ny zavaboary aza mihaino ny baikon' Jesosy? Ny zavaboary eny fatany apasana aza ny tenenan Jesosy hoe ry Lazarosy mivoaha, de nakato ny faty. Saingy ny mampalahelo ry havany de zao: ny olombelona ihany tsy mankato. Zaho zay milaza hoe Jesosy mpanjaka malaza ny tompo-mpanjakako, nefa tsy mankato ny teniny aho. Zay ny zava-doza. Ary zay ny zavatra mampalahelo indrindra. Zay ny zavatra mampalahelo indrindra. Raha misy miaino ny tenin'Andriamanitra ny zavaboary manatsofina, de ny olombelona ihany. Ny biby tsy afaka mihitsy mahalala ny tenin'Andriamanitra ny biby. Nefa ny olombelona zay manre ny tenin'Andriamanitra hoe aza mijangajanga, aza manompo sampy, aza mangalatra, aza mamon'olona. Miaino sa tsy miaino, mankato sa tsy mankato, fa na ny rivotra sy ny rano tsy manatsofina aza tahaka ny olombelona, de afaka miaino ny tenin'Andriamanitra, afaka miaino ny baikon'i Jesosy. Eto ary havana de tehitarika an'saitsika na ny zavaboary aza miororo anatrehan'Andriamanitra rehefa mandre ny teniny, na ny rivotra sy ny rano aza nanaiky ny tenin'i Jesosy rehefa nandre ny teniny, hatraiza ny fanekeko ny tenin'i Jesosy, hatraiza. Zao nefa ry havana, zao ny tenin'i Jesosy hoe raha misy tia de hitandrina ny teniko izy. Raha misy tia de hitandrina ny teniko izy. Zany hoe manaiky anjakako. Tsy ny olona rehetra kory no anaiky izany havako. Maro be no ilaza hoe tsy anaiky anjakany zany Jesosy zany zahay. Ny Lioka 7:20, ny 7:20 de zao ny voalaza ao. Lioka 7:20, ny 7:20. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky anjakako ireo, de ento atika vonoy eto anatrehako. Ary ahoana ny fomba hamonona azy? Matio 5:20, 9:40. Ny fomba hamonona azy zao ny voalaza hoe ary ireo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Manamafy zany ny Apokalipsy 1:20 ka ny 9:9. Apokalipsy 1:20 ka ny 9:9. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany any anatin'ny farimy rehetra avy solfara. Izany ny fahafatesana faharoa. De hoy ny 20, ny 9:10. Ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afy solfara. Zay misy la Bible disy le mpaminany sandoka koa. Ary hampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Hampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Izy reo nandany Jesosy, reo tsy manaiky an Jesosy. Hampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Petrakary ny fanontaniana: misaotra ny Tompo raha mbola tsy mifarana ny fiainantsika. Mitsaotra ny Tompo raha mbola velona sika. Fanontaniana mipetraka d'izao: tsy maintsy mifarana ny fiainantsika ety an-tany raha tsy manaiky anjakany Jesosy ety an-tany nefa ny olona. De izao no teniny: rehefa valiko tsy nety anjakako ireo, vonoy eto anatrehako. Atahoany zany? Alefa makany amin'ny farimy rehetra avy solfara any amin'ny helo. Havako, tsy tia ny devoly ho fantatrao zany nefa tsy maintsy toriana. Tsy mahafaly ny devoly anambarana ny fisin'ny helo, satria tiany ianao tsy andraharaha zany hoe tsy misy zany, fa aza mandraharaha zany ianao fa tsy misy zany. Aza miaino ny tenin'ny devoly havako, ny tenin'ny Jesosy ianoina. Fa na dia ny zavaboary aza ny ororo teo anatrehany, nahoana tsy hiaino ny teniny ianao? Ary averiky matetitetiky ihany eto amin'ny manany hoe sao ity ny toroteny farafanasana anao, sao anio no fotoana farahavelomanao. Aza mba mangatakandro hoe sao anjariny enao.
farany izay olona manaiky ny antson'ny tompo dia fiasana eo ampelantanan'Andriamanitra. Izay olona manaiky ny antson'ny tompo dia fiasana eo ampelantanan'Andriamanitra. Ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy. Ny 19 hitantsika teo hoe Mosesy sy Arona no nampiasain'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ny Israely. Mosesy sy Arona hoe naninona nanaiky izy ny antson'Andriamanitra, ary ny mpanoratra ny Hebreo raha nanambara ny amin'ny Mosesy dia izao ny filazany azy ao amin'ny Hebreo 12:4. Finoana no nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy, nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsony Egipta satria nijery ny famalian-tsoa izy. Fa izy anga Mosesy anika efa nampianarina ny fahalalana rehetra fa tokony mpanjaka handimby ny Farao tany Egipta. Fa rehefa natsoin'Andriamanitra izy tsy nianjaka tany Egipta hanana ny voninahitra Egipta, tsy izany nahatery azy, fa niantson'Andriamanitra hitondra ny Israely hivoaka avy ao amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Nifidy izy. Inona ozy? Nisafidy manko Mosesy mba tsy ty zavatra eto an-tany vetivety ity, tsy niarena ny Egipta, tsy ny fanjakany Egipta, tsy izany nahatery azy, fa izao hanatanteraka ny teninao Andriamanitra aninona hamoaka Israely hiala avy any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Havako, raha miaino ny tenin'Andriamanitra tokoa manko ianao, tsy fantatro. Raha makatony tenin'ny tompo ianao tahaka ny nakatoava Mosesy ny tenin'ny tompo, dia fiasana ampelantanan'ny tompo ianao eo amin'ny manodidina anao, mba hitondra azy ireo koa hiala avy ao Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Safidy anefa io. Safidy io. Manaiky mpiara-miasa amin'Andriamanitra ve aho sa tsy? Ary raha manaiky mpiara-miasa amin'Andriamanitra aho, inona no afoiko? Neny Mosesy ve? Nafony ny fanjakan'ny Farao. Nafony zany. Dia io ny voalaza eto hoe nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsony Egipta izy. Tsy maninona na ho aratsiana ny amin'ny Kristy azy ianao. Angamba hanaratsiratsy ianao ny mpiara-miasa aminao, hanaratsiratsy ianao ny nanenkonanao aza, angamba ho tanteraka ny fiainanao aza ny tenin'ny Jesosy hoe nenkonan'ny olona no fahavaliny. Nefa izao no izy rehefa makatony tenin'ny tompo ianao tahaka ny nakatova Mosesy ny tenin'Andriamanitra, dia ho fiasana ampelantanan'ny tompo ianao hitondra fanahy andova lanitra. Havako, zany ihany ny tarigetratsika mba handova fiainana mandrakizay zay rehetra mino an Jesosy, satria Jesosy naniraka atsika hoe mandeha any ianareo ka mitoriany filazantsara, satria tsy misy lalana makany amina ray afa-tsy amin'ny lalako. Reo ary havana ny fahamarinana nambarany tenin'Andriamanitra tamintsika tamin'ity androany ity. Loharano keroan'izay mandalo FIZAHAN-TOETRA, ny fahatserovana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo aloha, ka namandalo FIZAHAN-TOETRA azy ianao, todio ny andro lasa dia ho hitanao efa nisy tanan'Andriamanitra nanavitra anao matombola velona mandraka androany ianao. Ny ororo teo anatrehany Jehovah ny zavaboary, satria nandreny tenin'i Jehovah. Isika kosa mba makatony tenin'i Jesosy ve? Mba vonona ny akatony tenin'i Jesosy ve? Zay olona manaiky ny antson'ny tompo anefa dia ho fiasana ampelantanan'Andriamanitra. Tianao ve? Tianao ve mba ho fiasana ampelantanan'Andriamanitra? Ekeo ary ny teniny mankatoava na inona zavatra vokatra zany. Eny, na dia andaozanao ny arena ny Egipta aza, tsy maninona aza matahotra, fa lay niaraka aminao, lay nifidy anao, dia manana fiainana mandrakizay ho anao, ary manana fiadanana tsy hain'izao tontolo izao omena, nefa tiany omenanao. Enganie hisafidy mianaraka ny tenin'ny tompo ianao manomboka hatramin'izao, ka mandra-piaviny ho voninahitry ny anarany. Ivavaka isika. Dia raha laza voninahitr'Andriamanitra dia tolotra ianao noho ny teninao nomenao anay androany. Fantatray tokoa fa raha mijery ny lalana ny diavin'ny Israely zahay, ny tantananao andro Mosesy, nanaovanao zava-mahagaga tamin'ny zavaboary rehetra, dia hainay tompo fa ianao no manjaka amin'ny zavaboary rehetra, ary miaino ny feonao na dia ny ranomasina aza.
na dia ranomasina sy tafio-drivotra tsy manatsofina aza makatoanao. Tompo manomboka nio zay rehetra nandre zao teninao zao, mba hanapa-kevitra hihaino ny teninao any, ary hankatoa mba ho voninahitry ny anaranao. Ka ataona fiasana am-pelantananao zahay mba hitondra famonjena ho an'ny hafa koa. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen.